Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, hoazinao ny tanin-drazanay, oh Jesús yo, lasanao I Madagasikara. Fiadanana e fifoazam-panatanteraka fahaenina amby folo mivantana avy aty Toamasina. Missionnaire roa lehibe David Jones sy Thomas Beven no tena santatry ny filazantsara tamin'ny taona 1970. Zava-dehibe zany raisitsika ny fahatsorana tsotra zany hoe 18 zany dia ny matitoko 2020 zay rehetra fezina aty antany dia fezina any an-danitra, zay vana aty antany dia vana any an-danitra. Ny zavatra iva ho amin'ny fifoazana no ny fahatongavako mpanompon'Andriamanitra ireo teo amin'ny tantara amin'ny fivavahana. Zay ny afaka fohy fiadanana. Talindrazako Madagasikara mitsangananao e, zao fotoananao e, mitsangananao e, fafanirano masonao mitsangananao e, Madagasikara tsy foko mitsangananao e. Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo.